Ya, eto am-pamaranana ny teniko moa zany aho dia tiako ny hamitina tanteraka ny resadresaka rehetra izay nilazaiko teto nandritsin'iny video rehetrarehetra izay tapatapahina teo aby reny. Voalohany moa dia resaka ty lalam-panorenana ty no nasiako resaka teo amin'ny voalohany teo. Izany hoe efa nampahafantatra sahady zany zaho fa efa vonona amin'ny angady sy ny harona amin'ny fandraisana an-tanana ny fitondrana ny firenena malagasy. Mataoa moa fa eto am-pelatanana ny lalam-panorenana dia efa vonona zay. Teo ihany koa moa no nanamafisako fa ity lalam-panorenana ty dia tsy lalam-panorenana avy ambony tany na rafitsy ny olombelo fa rafitsy avy any an-danitra. Dia tsy ty lalam-panorenana ty ihany no natao fa misy koa ny code pénal izay efa navoaka anay. Natao moa nanovako fanentanana antsika amin'ny zavatra hoe resaka fanjakan'i Jesosy ty fa tsy fanjakan'ny olombelo ka tokony ho tohanantsika sy hitsanganantsika hanohana azy hatramin'ny farany. Ary tsika rehetra dia efa samby leo an'ireo mpanao politika ireo. Ary ireo mpanao politika koa moa dia efa nentaniko hoe tsy tokony hitsangana intsony ireo mbola hilatsaka filoham-pirenena satria reo fa namotika efa hita ny fomba fiasany fa tsy nahomby. Ka tsy tokony hilatsaka intsony zany mpanao politika. Tokony fa hijanona zany raha fifidianana fa tonga dia fa atolotr'i Jesosy zany ny fitondrana. Dia io moa zany hanamafy fa ny fanjakana hoe za tsy hanakorotana fa anareo ihany no mety hanakorotana fa tsy. Ka eto aho zany dia mamarana tanteraka ny teniko amin'ity raharaha ty fa tsy hihemotra fa handroso, handray an-tanana ny firenena malagasy. Tanora ny tena ary handray andraikitra amin'ny fitondrana ny firenena malagasy. Matokisa aho fa vonona aho hampiadana anareo vahoaka malagasy. Mianina aho fa tsy havandy ary tsy handainga fa hanatanteraka ny teny rehetra izay lazaiko aminareo. Vonona hanao fanekena aminareo aho na atao an-tsoratra na atao an-taratasy. Fa raha ohatra ka tsy tanteraka ny zavatra miteneniko rehetra rehefa lany filoham-pirenena aho, tampaho ty lohako ty eo Mahamasina atsika ny manapaka ny ty lohako ty. Mahamasina eo zany no anapahana ny ty lohako ty. Fa izaho dia manome toky feno 100% fa hanova ny tantaran'i Madagasikara rehefa mitondra ny firenena malagasy. Ary gratuit maimaim-poana bojo ny zavatra rehetra rehefa lany filoham-pirenena aho. Ary ho tsapanareo zany fiadanana zany satria tsy olombelo intsony no mitondra anareo fa i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa izaho dia fitaovana fotsiny fa i Jesosy no tena hitondra ny vahoaka malagasy. Ka izay indrindra mahatonga zaho tena manentana hoe andaotsika hifidy sy hametraka izao fanjakam-pisorona zao eto Madagasikara. Indrindra fa hanohana any marika tantandraza hatramin'ny farany. Ka dia hiangaviana antsika jiaby izay efa resy lahatra mba hifanantonantona fampiantso amin'ny telefony mba hifanome torohevitra mba hiaraka iraisaina hametraka nyity fanjakam-pisorona ity. Zay zany no afatra fa mbola hisy koa ny videoko izay mbola hataoko any afarafarany. Fa dia eto aho zany dia efa misaotra anareo mialoha. Magnentana iny koa zaho satria marobe koa ma le olona manohana ahy amin'izao zavatra izao. Ka zaho ndraiky zany tena resy lahatra amin'ireny. Ohatra manahaka nataon'ny videon'ny Likerve reny dia mahafaly ahy reny satria miara-mitologna amiko. Ary zaho dia faly be. Raha mbola misy koa naman'ny Likerve any, manahaka ry Maître Sanga, manahaka ry Clermont zany, dia entaniny aby zany mba hiaraka antsika rehetrarehetra izay mahafanafo. Mbola betsaka koa moa ireo mpianatry ny université aby ireo dia mba entanina aby zany nareo aby, nareo namana rehetrarehetra mahafanafo aby ireny entanina daholo tsika mba hitsangana zany tsika rehetrarehetra fanome tanana amin'ny raharaha ty fa raisitsika ny fitondrana, raisitsika ny firenenantsika, tsika handray an-tanana. Dia zay zany, zaho tsy mankasitraka le teny ratsy, zaho tsy mankasitraka an'le ompa, zaho tsy le mankasitraka an'le zavatra ratsy sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa zaho mankasitraka ny asa tsara, indrindra fa ny fitsonjovana ny rariny, indrindra fa le teny Likervely hoe malahelo aho amin'ny fampijalijalinareo le olona akoety le eto Madagasikara, le vahoaka mijaly. Zaho tena resy lahatra amin'ireny fa zaho tsy resy lahatra amin'le teny ratsy fa resy lahatra amin'le fanaovana asa tsara ka
ho antsika rehetra zay miandana ny tsara miandana ny marina antsika zay kitany marina rehetra fitolona ho an'ny famarinana andao tsika resaina andao ifanametana andao tambatambatra tsika hanohitra reto fana politika reto toerantsika reto fana politika reto fa voalavo reo fa mofoka reo andao iara-iasa tsika rehetra anavitra ny Madagasikara zay saina mano namarana fitanteraka miafatra tamin'ity androany ity fa mbola hitonyeto hatramintsika amin'ny manaraka indray misaotra betsaka manaraka ny fandarana hatramin'ny farany makasitraka velomako